Mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no fahanindray miaraka amintsika nandray ny fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra milohan'ny diratsika ny fanazavahana ny teny vavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray ao, misaotranao izay satria tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao. Tsapanay tokoa fa miarato izao fiainana izao ary mafy ny zavatra andalovana, manoloana ny korotana maro isan-karazany, manoloana ny fahasarotan'ny fiainana ary renidrehetra izay ny fanambaranao dia mimeloha avokoa satria famantarana ny nambaran'i Jesosy fa izy fetra ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity ary maro ny zavatra hitranga izay mampivarahontsana ny olonao kanefa ao anatin'izany rehetra izany avelanao hiaina anatry maso izany izahay mba ho fampieritrretana anay sy hisintomana anay mba hiverina tanteraka aminao satria na eo ary izany faratsiana rehetra izany dia afaka miditra an-tsehatra ianao manovoaka anao izay tena mahatoky tanteraka anao anatin'ny fahakiviana ny akamaroan'ny olona ankehitriny ary tsy fantany intsony ny lalakalehana. Soa ihany fa eo ianao Jehovah-Andriamanitra ray manoro lalana mandrakariva ary mitondra fanantenana ho anay manome toky dia ny fanahinao masina no hanokatra hatrany masom-panahinay mba hatakarandray izay zavatra tianao mampitaina ary matoky sy mino izay fa melombelona ny fony mampanahinay ianao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Fomba n'Andriamanitra mihitsy raha namorona ny zanak'olombelona izy sy ny taranaka fiarahamandimby no manendry mandrakariva tompon'andraikitra mba hanoro lalana ny vahoakany. Hitantsika teto fa tany am-piandohana tsy nisy mpanjaka nitarika ny zanak'Andriamanitra ny olom-boafidy fa Jehovah mihitsy no nipetraka ho mpanjaka kanefa na dia izany aza nendry olona izy ho solony mba mpitainy ny hafatra ny didi ny fitsipiny mba harahan'ny olona hananan'ny olona fitsipim-pitondran-tena mendrika mba hahavelona azy hitahina azy andraisan'ny fahasoavana. Kanefa tadio aoriana nifangaro tamin'ireo firenena jentilesa ny taranaka voafidy ary ny firenena jentilesa nanana-mpanjaka nisy rafitra mipetraka mazava tsara tamin'izany vanim-potoana izany dia nanjary izay ny anaran'ny zanak'Israely ka nandraisan'ny fanapahan-kevitra loholon'ny Israely mihitsy no niresaka tamin'ny Samuela mpaminany hoe mba hanangano mpanjaka tahaka ny fanaon'ny firenen-kafa izay mba hitarika anay. Raha mamerina kely ny zavatra nambarantsika teto dia tsy nankasitrahan'ny Samuely izany ary izay no nahatonga azy niresaka tamin'i Jehovah kanefa dia tonga ny tenin'i Jehovah hoe ekeo ihany ny sitrapon'ny olona ozy fa tsy ianao ny laviny amin'izany fa izany laviny tsy hanjaka aminy kanefa ambaroa aminy kosa izay zavatra ho ataon'ny mpanjaka aminy ary dia voka-dratsy nambaran'i Jehovah teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Nanaiky ny sitrapon'ny olona Jehovah tsy nitarika teo aloha intsony izy fa nipetraka tato aoriana kanefa no mifandram-pony dia manitsy mandrakariva ny olony ka na dia sitrapon'ny olona ary ny te-hanana mpanjaka. Hitantsika tany amin'ny Daniela izany toko faharoa raha hiverenantsika vakina tsy tongatonga ho azy tsy hoe izay ny tian'ny olona dia tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra
fa miditra antsehatra ao amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona Andriamanitra nambarantsika teto hoe arakaraka ny toetra ny vahoakany, arakaraka ny toetra ny firenena ny mpanjaka izay mipetraka eo. Endry le firenena dia mpanjaka endry no mipetraka-Andriamanitra eo. Adala le firenena dia mpanjaka adala mba hitondra famaisana ho amin'ny firenena napetrany eo. Daniel 2:2 9:20 na eo ara zany rehetrarehetra zany tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ary tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy no ananan'ny olona mpanjaka fa sitrapon'ny olona. Kanefa na izany raha mitranga ny 9:20 amin'ny Daniel 2:2 dia zao ny voasoratra hoe ary izy no mandahatra ny fotoana, izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka na inona tanjona kendren'ny olona. Dia Jehova no mametraka mpanjaka, izy no manaisotra mpanjaka. Arahany Jehova ny sitrapon'ny olona. Dia rehefa miziriziry amin'ny heviny olona dia velon'Andriamanitra ho tanteraka izany. Fa mitombona foana le teny nampitaina tamin'ny Samuel hoe ambarao amin'ireo vahoaka ireo izay mety ho toetra ny mpanjaka aminy. Na izany na tsy izany aza, ny zavatra sotomintsika dia hoe fomba n'Andriamanitra no mametraka. Tompon'andraikitra mandrakariva mba hifeny vahoakany. Tany am-piandohana tsy nisy mpanjaka. Ary hitantsika ny vanim-potoana na tamin'ny andro ny famoronana aza ny Adama no niforonona mialoha. Genesis 2:2 fa tsy Adama sy Eva. Kanefa nametrahana andraikitra Adama tany zany dia efa nipetraka mazava tsara izay le hoe eo amin'ny fanjakana izay apetrak'Andriamanitra dia misy rafitra arahana antanatohatra izay tsy maintsy ekena. Na dia teo amin'ny lalàn'ny famoronana fotsiny ara dia ny fisian'Andriamanitra izay lehibe indrindra sy ny fisian'ny voary ny tompony hanaja azy. Dia arak'izay zavatra nataon'izay no naminentiny namoronana n'ity izao tontolo izao ity. Ary ny fanjakan'Andriamanitra tsy fanjakana baranahany kory fa fanjakana tandalana. Ary ny olona izay napetrak'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra mba ampita amin'ny olona lalàna tokony arahany ho fitsipy mpifehezana sy fitsipy mpitondratena mba hiainany miadana. Genesis 2:2 dia ny 5:10 ary Jehovah Andriamanitra ozy nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Ary io ndraindray tsy fantatry ny olona ty asa izay napendraketona ny Adama ity, mbola tsy niforonony ny Eva, napetraka tao amin'ny sa. Tena feno fiadanana sy fahasambarana, misy fitsarana tanteraka. Ary tsy hoe eo vao hiasa i Adama mba hivelomany, fa izay le Andriamanitra fitiavana. Efa vonona teo avokoa ny zavatra rehetra fa mamantambonina fotsiny i Adama sy Eva. Ary ny baiko izay nomena ny Adama izay niforonona voalohany hiasa sy hitandrina azy, andraikitra lehibe zany, ka tsy any amin'ilay resaka arabaky teny fotsiny hoe andeha hiasa tany, andeha amboly. Fefa vonona teo daholo ny zavatra rehetra fa nidikan'ilay tenin'i Jehova hoe hiasa sy hitandrina ny sahedena teo ambanin'ny fahefany avokoa ny zavatra rehetra. Satria raha namorona ny zanak'olombelona Jehova, namatamboniny izy ositsika ary izy no foronona farany indrindra. Fa teo daholo ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny abakabaka, ny tany, ny voromanidina, ny hazandrano, ny biby, efa vonona teo daholo. Ny sakafo fihinana rehetrarehetra efa vonona teo daholo. Ka raha namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra dia eo amin'ny Genesis 2:9-20 ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra
zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Zay miafatra nampitain'ny Jehova tamin'ny Adama, natao anjaka amin'ilay zavatra efa vonona teo avokoa, zavatra tanteraka. Ary nitanjonak'Andriamanitra amin'ilay hiasa sy hitandrina azy dia hikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fahasoavana sy ny fahasambarana izay natolotr'Andriamanitra azy rehefa nampitaina tamin'ny Adama izay afatra zay izy vao namorona any Eva. Kanefa milohan'ny amironana ny Eva dia nisy niorona tamina didy anankiroa ny afatra nampitain'Andriamanitra tamin'ny Adama fa tsy tamin'ny Eva. Ny 19:17 ary Jehova Andriamanitra nandidy an-dralehilahy nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa miandro izay hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao miafina ao anatin'izay. 19:17 zay le fitsipy mpitondratena, fitsipy mpifehezana, le didy lalàna tokony arahana mba hikajiana tsy ho simba ny fiadanana izay napetrak'Andriamanitra. Nampitana tamin'ny Adama zany ary tao aorianan'izay ny foron'ny Eva, ary adidy ny Adama no mampita sy mampianatra any Eva. Zay lalàn'izay tsy ho jerevantsika ny toe-javatra nisy, satria hitantsika fa niodina ny zanak'olombelona nandika n'ilay lalàn'Andriamanitra izay nitondra fahafatesana teto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny lesona sy tombontsika dia hoe misy andraikitra napetraka misidy olona foan'Andriamanitra zany omeny lalàny mba hampitaina amin'ny taranaka faramandimby, mba ho fitsipy mpitondratena, mba hiadanany hananany fiainany miadana sy sambatra. Taorianan'izay na niodina ary ny zanak'olombelona dia hitantsika tamin'ny alalan'ny Noa, tamin'ny alalan'ny Abrahama, tamin'ny alalan'ny Mosesy, tamin'ny alalan'ireo mpaminany maro isan-karazany tamin'izany vanim-potoana izany nanendry tompon'andraikitra foan'Andriamanitra. Ary le tompon'andraikitra izay nantsony dia mba hitaiza ny vahoaka izay nifidiany tamin'izany vanim-potoana izany, meny lalàny ary ny ampita izany lalàny izany amin'ny olona mba hahavelona azy ho fitsipy mpitondratena hiainany. Fomba n'Andriamanitra io. Kanefa taty aoriana araka ny nambarantsika tsy nitsahatra hatreo le toe-tsain'ny zanak'olombelona, ary hitan'Andriamanitra fa miratsy le zanak'olombelona. Zay ny antony fidianana ny zanak'Israely nanendrena tompon'andraikitra, ny tompo-paminany, patriarika araka ny filazantsika azy, izay nampitana ny afatra mba hanome ny fitsipy-pitondratena tokony arahana teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ny singanina tao anatin'ireo firenena jentilisa. Tsy hoe navahana ka hoe izy irery no tian'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra mba anandrana ny didy sy ny lalàna ka hita fiadanana sy fiainana ao anatin'izany, ary mba ho fianarana ho an'ny manodidina azy, mba hianarany jentilisa ihany koa, afantaran'ny jentilisa fa tena misy Andriamanitra, ary afantaran'ny jentilisa fa Jehova Andriamanitra no tena mpanjaka. Fa saingy tsy tanteraka arak'izay neritreretin'Andriamanitra azy mandrakariva ny fikasana izay nataony, fa niodina mandrakariva ny zanak'Israely. Ary ny fiafarany dia iny hitantsika tany amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa 12 le toetra ny mpanjaka, satria tsy avy amin'ny Jehova le fametrahana mpanjaka fa sitrapon'ny olona dia nomen'Andriamanitra. Miditra an-tsehatra izy misidy dia mipetraka foana le hoe mametraka tompon'andraikitra foan'Andriamanitra, nomeny lalàny mba hitaiza, mba arahan'ny olona ho fitsipy mpitondratena eo amin'ny fiainany. Ka na dia ny mpanjaka araka ny sitrapon'ny olona ary izay napetraka dia tsy maintsy misy lalàna ifehezana foana an'le firenena. Na teo ara izay sitrapon'ny olona zay mahandriamanitra famindram-po azy dia misy koa fipetrany efa nandrasana tamin'izay mpanjaka vodiny. Tokony ho mpanjaka matahotra an' Jehova, tokony ho mpanjaka endry, tokony ho mpanjaka mana-tsaina.
ary raha fitiantsika izay le hoe tokony ho toetra ny tompona andraikitra na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy marina foana tenin'andriamanitra ny tokony ho toetrany dia voafehiny mpanjaka voalohany toko 12 ny 17 dia hoy ireo taminy raha mety ho mpanompon'ny vahoaka ianareo dia izao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy dia ho mpanomponao mandrakizay izy zay toetra zay tokony hanana ny mpitarika rehetra hanana ny tokony andraikitra rehetra na misehatra aranofo na misehatra ra-panahy tsy tonga mba ho tompony fa tonga mba hanompo ny vahoaka ary raha voazay ny toe-panahy hanana ny mpitarika dia araka ny anambarany reto mpanolotsaina zok'olona io hoe ho mpanomponao mandrakizay izy tafatoetra maritrely eo amin'ny fitantanana ny firenena izy ary hitantsika nefa ny tantara tamin'izany vanim-potoana zany fa teo amin'ity mpanjaka voalohany toko 12 na netombony ny fizarany ny zanak'Israely ho firenena roa dia ny firenen'ny Joda sy ny firenen'ny zanak'Israely satria inona ny antony tsy vitan'ny mpanjaka samy rery ny tantana ny firenena fa mila ny toromarika ny mpanolotsaina izy dia nisy fahendrena ihany tao amin'ny Rehoboama tamin'izany vanim-potoana zany nanantona ny zokiolona izy nanontany heviny izy ahoana ny fomba hitondrako ny fanjakana ary tena tiany avy amin'Andriamanitra satria reto zokiolon'Israely zany olona matahotra an'Andriamanitra olon-kendry zany dia tolotsaina avy amin'Andriamanitra nananara ny mpanjaka hoe raha manaiky hanompo ny vahoaka ianao sy ka hanao teny mora aminy dia ho mpanomponao mandrakizay izy kanefa tsy nitsahatra hatreo ny mpanjaka fa nilaviny ny tolotsaina izay nomeny reto zokiolona reto fa nanontany kosa izy ireo tanora niara-ndray ny hira taminy dia nifanohatra tamin'izay ny zavatra mitranga efa tonga eo amin'ilay toerana ianao dia tokony hanapatra ny fahefanao ny vahoaka ny tokony hanomponao fa tsy ianao ny tokony hanompo vahoaka dia izay no nahatonga ny fizarana teo aneviny zanak'Israely lasa ny saraka roa ary io toe-javatra io dia hitantsika mandraka ankehitriny ny tsy fitovizan-kevitra eo anatrehan'ny fitantanana mahatonga fizarazarana mandrakariva kanefa na izany na tsy zany fomba n'Andriamanitra no manendry tompona andraikitra raha mijeritsika any amin'ny Exodosy mba hanamarinantsika an'izany tsara no afantarantsika an'izany mba hisotomantsika lesona ary mba ho ianarantsika sy arahantsika maro ny eo amin'ny sehatra ranofo maro ny eo amin'ny sehatra ra-panahy kanefa ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia mampisavoritaka ny olona manoloana ny fomba fitantanana ny amin'ny sehatra ranofo na amin'ny sehatra ra-panahy Genesis Exodosy toko 12 nisy vanim-potoana namanga ny Mosesy tamin'izany vanim-potoana zany. Mosesy dia olom-boatendrin'Andriamanitra araka ny resantsika hoe fomba n'Andriamanitra manendry tompon'andraikitra mbola tsy nisy mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany apetrany omeny lalàny mba ho fitsipim-pitondratena ho an'ny vahoakany mba hiadanany dia Mosesy ny voatendry tamin'izany ary hitondra ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Egipta tamin'izany nanam-panjaka fa ny zanak'Israely tsy nanana-panjaka fa tompon'andraikitra izay natao hify ny zanak'Israely ary tamin'izany vanim-potoana izany dia mbola marina Jehovah no mpanjaka fa solo-tenan'Andriamanitra mampita ny afatra fotsiny i Mosesy ary rehefa voatendrin'Andriamanitra izy tamin'ny andraikitra goavana izay nraisiny nisy vanim-potoana namangy azy Jethro izay mpisorona tao Midiana Exodosy toko 12 ary efa reny Jethro mpisorona tao Midiana raha foza Mosesy ozy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho amin'ny Mosesy sy ny Israely olony dia nitondran'i Jehovah ny Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia nentin'i Jethro raha fozan'i Mosesy sy Zipora vadiny Mosesy rehefa nampiverenina izy ary nizana amin'ny rahalahy Gersoma nanariny anankiray fa hoy izy efa vahiny aty amin'ny firenena hafa aho. Izany hoe namangy any Mosesy Jethro izay mpisorona
raha foza mosesy zany hoe olona nafantatra n'Andriamanitra mihitsy. Tena hita izy ny fomba fiainan'ny Mosesy tamin'izany, zay voatendrin'i Jehova hitondra ny zanak'Israely. Ary misy anatra nampitaina tao, satria tamin'izany vanim-potoana zany dia niezaka Mosesy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary izy ny tompon'andraikitra nandray ny fanapahan-kevitra rehetra teo amin'ny toe-javatra rehetra mitranga teo amin'ny hevon'ny zanak'Israely. Ary rehefa tonga Jetro, raha fozan'i Mosesy dia gaga ihany izy nahitany Mosesy, sahirana ary natsiaro izy fa raha izao zavatra ataony Mosesy zao ho reraka ihany izy. Ary avy amin'Andriamanitra no nahatonga ny Jetro namandy amin'ny Mosesy mba ahafantarany fa tsy vitany samindrery no mitantana an'izany firenen'ny Israely zany, fa mila mpanolotsaina izy. Ary teto dia Jetro zay mpisorona raha fozan'i Mosesy dia mipetraka ho mpanolotsaina ny Mosesy. Kanefa Jetro tsy araka mandrakariva amin'ny Mosesy fa iraka avy amin'Andriamanitra mba hanokatra ny saina mampanahy Mosesy hoe tsy vitanao samindrery no mitantana an'io firenena io. Tsy mpanjaka Mosesy kanefa na tsy mpanjaka ary izy dia misy foana ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina fa tsy vitany samindrery. Mifehy ny zanak'Israely. Genesis 7:20 ny 9:17 ka hatramin'ny 17:20. Somary lavalava le teny mba hisotomantsika lesona, satria zavatra hitantsika treto manendry mpanjaka araka ny sitrapon'ny olona Andriamanitra. Le mpanjaka osika misy toetra takina ananany. Inona ny toetra takina ananany mpanjaka? Ny toetra takina aminy dia zao: manompo ny vahoaka dia toetra mandrakizay eo amin'ny fitondrany. Kanefa hitantsika Rehoboama tamin'izany vanim-potoana zany tsy nanaiky ny tolo-kevitra nomen'ireo mpanolotsaina zokiolona, fa ny tolotsaina nomen'ireo ndray nihira taminy ekeny laviny zany natonga ny zanak'Israely nizara roa. Dia mijery tsika hoe tsy vitany samindrery mitantana ny firenena, dia mijery na misetra ara-panahary, satria ny voky natao amin'ny Mosesy avokoa na ny fitantanana ronofo na ny fitantanana ara-panahy tamin'izany vanim-potoana zany. Dia rehefa hitan'ny Jetro raha fozan'i Mosesy zany, 17:20, ary noho ny maraina ozy dia nipetraka hitsara ny olona Mosesy, ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Rehefa hitany raha fozan'i Mosesy zay rehetra nataony tamin'ny olona dia hoy izy: inona izao zavatra ataonao amin'ny olona zao? Nahoana ianao rerinao ihany no mipetraka, fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany: satria mankaty amiko ny olona anontany amin'Andriamanitra. Raha misy mananady izy dia mankaty amiko, dia mitsara azy rotota aho, dia mampalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Tsy mbola tonga sain'ny Mosesy teo fa gaga fotsiny Jetro. Nanomboka maraina paraparivo ny andro, lahatra ny olona ary nitsara ny olona izy, manoloana ny olona ny ady teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Dia variana Jetro. Ary eo no isotomantsika lesona hoe tsy vitan'ny olona anankiray ny mifehy ny vahoaka, tsy vitan'ny olona ray. 17:20 manokatra ny saina mampanahy Mosesy Jetro. Ary io ny rafozan'i Mosesy tamin'ozy: tsy tsara zao zavatra ataonao zao, sa moreraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra zao zavatra zao ozy, ka tsy ho zakanao irery ny anao izao. Ary ankehitriny dia manekeny teniko fa norevitra anao aho, ka Andriamanitra anie ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra, mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna zay mety alehany sy ny asa zay mety ataony, ary mizahay eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina zay tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy 10 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 ifehy azy.
aroka ireo no hitsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra anao ka hoentiny eo aminao fa ny ady madinika rehetra de aoka ho tsarainy ihany de ho maivamaivana kokoa aminao izany ka de ara-mitondra aminao ireo raha anao araka zany zavatra zany ianao ka ilaza zay didy aminao Andriamanitra de aharitra ianao ary zao olona rehetra zao de ho tonga soa aman-tsara any amin'ny taniny. Nanokatra ny saina mampanahin'i Mosesy Jetro ho reraka ange ianao hoe tsy mety zao zavatra zao fa manorevitra anao aho izy manorevitra anao oka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra sy ara-pianatra azy ny didy sy ny lalàna zay mety alehany sy ny asa zay mety ataony mizaha eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra. Toromarika mba fahana mitantana tsara n'le vahoaka hoe tsy vitan'ny Mosesy Samirairy mitantana azy fa mila fanendre olo-kafa hiara-mitantana aminy zay izarany ny andraikitra kanefa le olona zay fidiny amin'izay vanim-potoana zay de misy ihany ko fepetra takina amin'ireo olona hiara iasy ireo de olona manahoany ireo de araka ny lazainy hoe lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra de lehilahy marina sy tsy tia kolokolo manindray mpifiarivo de misy drafitra mazava tsara lamina matipaika apetraka mba hanamaivamaivana ny asa fa misy miady lehibe de Mosesy fa ny ady madinidinika zay tokony ho vitan'ireo olo ireo araky ny fandaminana azy isa tokony de vitain'ireo olona reo. Ina moa no mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany ny fahaizana mifidy ny olona miara-miasa na eo misehatra ara-panahy na misehatra ara-nofo araka ty toromarika nomeny Jetro rafozan'i Mosesy zay mpisorona tao Midianina ity zany hoe azo lazaina fa toro lalana avy amin'Andriamanitra no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ka raha hifidy mpiara-miasa de olona marina olona mahay olona matahotra an'Andriamanitra olona tsy tia kolikoly fa io kolikoly io ange tsy eo misehatra ara-nofo rery ihany no izy isinjany toe-javatra zany fa na eo misehatra ara-panahy koa ary de misy ny kolikoly kanefa sarotra ny mamantatra n'izay olona mpiara-miasa zay satria raha olona tsy malala an'Andriamanitra le tompon'andraikitra voatendry de tsy ho fantany mihitsy hoe tompon'andraikitra manao ahoana no atsony hiara-iasa aminy fa arakaraka ny toetra n'le tompon'andraikitra le mpanjaka le olona nofidian'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra le mpanjaka de olona matahotra an'Andriamanitra no tsy maintsy atsony hiara-miasa aminy. Tsy malala an'Andriamanitra le mpanjaka de olona mifanaraka amin'ny toetrany koa no tsy maintsy hofidiny zay hitondra korotana kanefa raha vao miala amin'Andriamanitra de tsy misy zava-banina satria raha vao tsy eo Andriamanitra de tsy maintsy mirona any amin'ny arena laza voninahitra de tahaka ny Rehoboamy marina fa zanako Solomona ny Rehoboamy fa tsy niraraha ma-Andriamanitra an'Andriamanitra fa nanaiky miseho an'ireo tanora niaraka taminy fa tsy nen'ny feon'ny zoky olona de zao ny mpanolotsainany tsy mpanolotsaina mahay tsy mpanolotsaina matahotra an'Andriamanitra fa mpanolotsaina petraketraka ary afaka zahana toetra eo natrehan'izay amin'izao vanim-potoana zao mitoe-javatra misy rehetrarehetra da anatra ho antsika zany mba hisaintsainana hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny lehibe itsika de ny zavatra takiny tenin'Andriamanitra de tsotra tsy tonga mba hanompo fa tonga mba tsy tonga mba ho tompony fa tonga mba hanompo ny vahoaka de tafatoetra kanefa tsy mahavita Samyrery ny asa zay tanterahana raha tsy misy mpiara-miasa aminy zay raisitsika tahaka ny mpanolotsaina ary misy lamina apetraka mazava tsara eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de misy ko nefa toetra takina ho an'ireo mpanolotsaina ho an'ireo mpiara-miasa ireo de araky ny afatra nampitain'ny Jetro tamin'ny Mosesy hoe tena lehilahy mahay matahotra an' Jehova ary lehilahy marina ozy sady tsy tia kolikoly
tsy mora no mizaha toetra an'izany olona zany, ary raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny fitantanana tsy mora io mifidy olona eo, fa eo no mila mitandrina tanteraka mihitsy raha te aomby ny fitantanana rehetra. Eo manahoana ilay mpiara-miasa manodidina, satria hitatsika ny toe-javatra misy fa miaratsy ho fiainan'izao, na inon'inona toe-javatra mitranga, ninon'inona toetra nanan'le mpitarika na ataoko hoe mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, na inona ny tompan'olotsaina ho tendreny dia zao miditra antsehatra foana ny fanakorontanana maro isan-karazany. Fa raha vao miankina amin'Andriamanitra mandamoaka daholo ny fanakorontanana rehetra, tafatoetra eo amin'ny fitantanana satria manaiky ho taritin'Andriamanitra, ho amin'ny marina ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay lehilahy manan-tsaina zay, hijery lehilahy anankiray tsika zay tena miavaka, tandindon'ny mpanolotsaina zay nofidiny mba hitandremana, fa tsy hoe hijerevana fotsiny fahaizana. Mety manam-pahaizana le olona fa olona tsy matahotra an'Andriamanitra, fa tokony hiaraka ny fahaizana sy ny fatahoran'Andriamanitra sy ny fahamarinana sy ny tsy fitiavana kolikoly, fa tsy misy latsaka ireo zavatra ireo. Tamin'izany vanim-potoana zany andevo teo anatrehan'ny Farao tany amin'ny tany Egypte Josepha, lehilahy anankiray singanitsika manokana ny amin'le hoe manahoana ny tokony ho toetra ny olona mpanolotsaina zay hanampy ny mpanjaka hitantana ny firenena. Josepha tamin'izany vanim-potoana zany andevo, kanefa na andevo ary izy, ary tsy tonga ho azy tamin'io toerana io izy, fa vokatry ny tsy fitiavany rahalahy azy natonga azy namidy ho andevo ny Potifara izy tamin'izany vanim-potoana zany. Ary anisan'ny tantara mahafinaritra azontsika isotomana lesona mba hamantarantsika ny olona izay nifidian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery hoe ty andevo, tsy mijery hoe ty manan-karena, tsy mijery hoe ty manam-pahaizana, fa Andriamanitra mijery ny toe-panahin'ny olona mba hafahany mametraka andraikitra amin'iny olona iny ka fidiny amin'ny toerana zay tokony hisy azy. Ary Josepha tsy nanana eritreritra mihitsy teo amin'ny tany Egypta hoe toerana takizao tompo no hiriko, mety ao anaty manana faniriana te hitondra, fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra tsy ho tonga eo mihitsy. Ny zavatra nisy nefa dia zao babo lasa andevo, ary raha niaraka tamin'ny Potifara Josepha, vokatra ny fatahoran'Andriamanitra nahajain'ny Potifara izy, ary gaga Potifara teo anatrehan'ny toetran'ny Josepha tamin'izany vanim-potoana zany, fa izy tsy niala tamin'Andriamanitra zay nivavahany, sanjoro ary tsy natahotra ny tompony zay nanandevo azy izy, sanjoro tamin'ny finoana izy. Kanefa zay fijorony tamin'ny finoana zay nidinihan'ny Potifara tsara, dia hita fa niroborobo avokoa zay zavatra nikasihany tanany Josepha, namokatra daholo satria na ny antony matahotra ny Jehova izy, matahotra ny Jehova. Anika nahajain'ny Potifara, fa ny vadin'ny Potifara indray niadaladala tamin'izany vanim-potoana zany ka saika andavo an'i Josepha, nitaona azy mba hijangajanganina, fa tsy mety mihitsy Josepha noho ny fatahorany an'Andriamanitra, dia niendrikendrehan'ny vadin'ny Potifara Josepha, niditra aponja. Ary zay no mahatonga antsika amin'ny resaka mandrakariva hoe raha vao miazona ny marina koa ianao dia tsy maintsy anjehana. Hitantsika ny tantaran'ny Daniela teto, zay nielona ny resolom-panjaka ary nandrasa ny kendri-tohana, namoahana didy sy lalàna, ary tena mifampiresaka mihitsy ireo tsy ho hitantsika mihitsy izay amelezana ny Daniela ozy raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanitra, raha tsy ny fahamarinana. Nijoro tamin'ny fahamarinana koa Josepha, fa ny fiafarany tany amponja ny fiafarany, kanefa tsy nampaninina azy zany, tsy natonga azy nandahan'Andriamanitra zany na nanome an'Andriamanitra, fa vao maika ny orona tamin'Andriamanitra izy. Any ampigadrany Josepha, nisy vanim-potoana anankiray, nisy nofy nampiaha
any Farao. Natsona daholo ny ampiasy ny pisikity ny manam-pahaizana rehetra teo amin'ny tany sy ny fanjakana fa manam-pahaizana tsy manana ny Jehovah Andriamanina. Raha vao tsy manana ny Jehovah Andriamanina dia manam-pahaizana manompo sampy vola arena voninahitra fisolelahana ny mpanjaka. Zany no nantsona nanontaniany mpanjaka Farao tamin'izany vanim-potoana izany. Ny amin'ny hevitry ny nofy izay ny nofisiny tsy nisy nahavaly ireo na dia nyray azy. Tena tsy nisy nahavaly. Inona ny zavatra mitranga nefa? Natsona manokana Josefa satria fantatra fa Josefa manana ny fanomezam-pahasoavana ny amin'ny nofy. Natsona manokana izy nentina dia ao anatrehany Farao tamin'izany vanim-potoana izany. Vakitsika ny Genesis 1:20. Rehefa nanofy Farao, tsy ho jerevantsika amin'ny antsipiriany ny nofiny Farao fa le fifidianana manokana ny Josefa no jerevantsika. Ary ny lesona hosotomontsika amin'izay dia hoe mpanolotsaina manahoana inona ny fiepetra toetra takiana ho an'ny mpanolotsaina tokony ho fidiny. 9 Ary noho ny maraina sy dia nitebitebo ny fanahy ka dia naniraka napaka ny ombiasy rehetra tao Egipta sy ny olon-kendry rehetra tao izy. Ary nambarany Farao tamin'ireny ny nofiny kanjo tsy nisy na dia iray aza ozy nalaza izay heviny tamin'ny Farao. Dia niteny tamin'ny Farao ilay lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko izy izao ny faditsoko. Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao atao ohatrany maizina tao amin'ny trano pifehin'ny mpiambina. Dia izao sy ilay lehibe ny mpanomofo ary nanofy izay indray alina ozy dia izao sy izy samy nanofy araky ny hevitry ny nofinay avy izay. Ary tao aminay dia nisy zatovy hebreo anankiray mpanompo ny pifehin'ny mpiambina dia nambaranay tamin'ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny ozy samy nilazany araky ny nofinay avy izay ary samy tonga arak'izay fa nolazainy taminay indrindra zany ozy zao nampidiny ao amin'ilay nipetrahako fa izy kosa nahantony. Dia naniraka Farao sy ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana niala tao an-davaka izy ary nanaritra ny volombavany sy niova fitafiana izy dia nakany amin'ny Farao. Zay ilay fandehan'ilay tantara nalaza ho azy ary Josefa tsy mirereta amin'izany. Nijoro tamin'ny finoana izy nomen'Andriamanitra fahalalana mba hahita ny zava-miafina nampanatsony Farao nentina teo anatrehan'ny Farao. Ary eo no manomboka ny fihizahany-toetra. Fihizahany-toetra izany olona mendrika ho mpanolotsaina ny mpanjaka. Araka nyresantsika hoe tsy mora io tsy arak'izay itiavana azy. Tsy hoe olon-kendry, tsy hoe pisikity, tsy hoe ombiasy. Olona manam-pahaizana tao lenga izany manodidina ny Farao zany. Nanolotsaina azy tamin'izany vanim-potoana izany fa rehefa tonga teo amin'ny toe-javatra sarotra anankiray tsy nisy ozy na dia iray aza nalaza izay hevitry ny nofiny Farao. Midika le zavatra nanahira-tsaina ny mpanjaka tsy vita amin'ireo olona manodidina azy ireo. Izay azo lazaina fa fitaka bevava fotsiny ny ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary eo no hijanonantsika kely satria tsy mora ny misidy izay mpanolotsaina izay fa misy toromarika omen'Andriamanitra mba fahatsika mandinika satria naiza naiza eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona, eo amin'ny fitantanana firenena, fitantanana misehatra ra-panahy, fitantanana fikambanana, fitantanana fampianarana, fitantanana tokantrano, mila ny mpanolotsaina io foana. Kanefa manahoana le mpanolotsaina fidiana, inona ny toetra takiana aminy? Dia izay no jerevantsika mba tsy hatonga fisavorotahana fa ny hahalavorary ny lalaka lehany. Fa teto dia io Josefa no fidiana manokana izy ary ho hitantsika moa amin'ny lesona manaraka sy ny fampaherezana le tena olona manahoana tia natsony Farao ty babo hebreo andevo eritreretina fa tsy manany maizy azy neritreretina fa tsy misy fotony neritreretina fa tsy manam-pahaizana. Kanefa dia zao rehefa reny lazany nampetsona manokana nadinina ary zay le fanadinana any Josefa zay fihizahany-toetra ny olona zay ho tendrena iaraka hitantana
amin'ny mpanjaka toko sy mino afa samisitona lesona zany avokoatsika amin'ny fiainantsika rehetra mba tsy hatokotoko foana fa anaotaka ny Rehoboama mianga ty mpiara ndray mira tamiko ty tanora takaty ty manam-pahaizany ty manam-boninahitra ty mbola manany ny heriny rehetrarehetra ty fa nitolo-kevitra menitra tanora ireo ho an'ny Rehoboama napidika izo azy fa le tolotsaina nomeny ny zokiolona zay matahotra an'Andriamanitra araky ny nambarany Jetro tamin'ny Mosesy hoe misy idiana olona mahay matahotra an' Jehova marina tsy tia kolikoly fa tsy mora mitady an'izay fa mila le mpanjaka mihitsy aloha manana fifandraisana amin'Andriamanitra mba ahafahany mifidy ny olona tokony hiara-miasa aminy mba hatanterahana ny asa zay tanterahana ary mba halavorary ny asany rehetra matoko sy meno hafa samy mitondram-bavaka mandrakariva isika indrindra ny firenena amin'izao vanim-potoana zao zay misy mpanolotsaina be deaibe tsika tsy afaka ilaza hoe iza ny tsara iza ny ratsy fa mba hanikafan'Andriamanitra ny sainy mpitarika mba hisafidy tanteraka mpanolotsaina manahoana ny tokony atsoina hiara-miasa aminy mba halavorary ny asa ka hitondra fiadanana eo amin'ny fiainana voninahitro an'Andriamanitra rirany vavaka isika sotranao Jehovah-Andriamanitra ray satria isanandro san'andro no tsy mitsahatra fa manoro lalina mandrakariva ny amin'ny tokony ataonay tsy takona fiainana aminao toy zavatra mitranga fa rakaraky ny andro sy ny fotoana tohatra no misy masoandro miraza kanefa tsy misaraka amin'izay ka mikorotana fa sarotro ny fiainana loza mitranga zay miteraka fahakevina miteraka fisavorotahana ary tsy hahitan'ny olona ny lalaka le antsony avelanao hitranga nefa zany mba tonga nisambatan'olona indrindra ny tompona andraikitra andiny tena tsara manoloana ny olona zay tendreny hiara-miasa aminy na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy kanefa hita mivandravandra eto anivon'ny firenena ny fikotrehana ady avy atsy averoa mamindra fotompo ary mifahendrena ny mpitondra mba ho tanteraka aminy ny tenin'ny zokiolona hoe anompony vahoaka izy ary mba hahay safidy ny mpanolotsaina tokony hiara-miasa aminy mba hisehoan'ny voninahitra eo amin'ny fitantanana dia ny fanahinao masina no kaesa mandrakariva tompoko nanolotsaina sy hitaridalana ho marina mandrakariva ary dia jereo ny firenena hoery mba fa mitodika amina foanao rery any misy ny vahaolana toko sy mino izay fa niteny fikasana zay fa nomenao tsota tsy ho avelanao raha tsy efa natanteraka zay fa nanorahanao azy fa nilaza ianao fa mandafy manodidina voninahitra foana sehoany fahamarina zany ray ny anaran'i Jesosy amen manovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva